eo ambany fiahindramatoa miala rajoelina vadiny filohan'ny repoblika eo ambany fitarihan-dramatoa naharimamy Lucien Irma ministry ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Fankalazana ny andro manerantany ho an'ny vehivavy niompana amin'ny Lohahevitra hoe Izaho sy ianao isika rehetra miombon'andraikitra hisitrahan'ny vehivavy ny zony manomboka ny voalohany ka hatramin'ny valo martsa 2024 ny fandaram-potoana amin'izany ray martsa anokatra amin'ny fankalazana ny karavanina rodirodon'ny mponina miazo ny lalam-pirenena fahafito atomboka ao ambomandroso 2 hatramin'ny 9 martsa etsika maro isan-karazany manodidina ny fisitrahan'ny vehivavy ny zony. 7 martsa fisokafana amin'ny fomba ofisialy ny tanàna nampela miaraka miafitsy fampiratiana ireo vokatra tsy fahaiza-manaon'ireo vehivavy avy amin'ny faritra 2020 eo amin'ny gymnase couvert Toliara. 20 martsa eo amin'ny jardin de la mer Toliara lanonana fankalazana ialohavan'ny carnaval lehibe sy fanentanana isan-karazany.